Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Raina izay any an-danitra amin'izay ataonao amin'ny fiainanay. Koa ny any azonay atao dia ny mankalaza sy ny manome voninahitra anao, ary tahaka ny andro vaovao tahaka an'izao dia havozinay koa ny fanolorana ny fiainanay mba hanjakanao hatrany ry Jesoa Kristy. Amin'ny anaranao irery no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika fa herinandro farany ity iainantsika amin'ilay hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo, ary ny isaorana azy indrindra dia ny fahafahantsika mifampizara teto mba hahatonga antsika hantanteraka an'izany fibebahana maro izany eo anatrehan'ny Tompo, mba ahazoantsika miaina an'izany hoe fiverenana amin'ny Tompo izany. Maro nefa mifampizarantsika teto koa anio dia izay heverina indray fa mampiavaka an'izay voalazan'i Isaia ry havana no ampitaina amintsika. Isaia toko voalohany ary 5:40 sy 7:10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa izany tenin'Andriamanitra izany: misasay ianareo, diovy ny tenanareo, esoritra eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo, mitsahara fahaza manao ny ratsy, mianara anao ny tsara, dinio izay rariny, anaro ny mpampahory, omeo rary ny kamboty, tsarao ny adin'ny mpitondra tena. Amen. Hoy izay hoe izay mampiavaka ny Isaia indray no hifampizarana amintsika mba hahatonga antsika hantanteraka ny fibebahana marina sy ny fiverenana amin'ny Tompo. Ny 5:40 dia milaza amintsika ny amin'ny hoe misasa ary midiova zany. Inona moa no ambaran'izany? Manaisotra ireo fakofako-pahotana rehetra izay mampaloto ny tena. Ary ambarany ihany koa amin'ny tapany faharoa ny amin'ny hoe fitsaharana, mitsahatra amin'ny fanaovan-dratsy. Rehefa vita ireo dia miampita any amin'ny mpiara-monina. Ireo mpiara-belona indray ny afatry Isaia ho an'ireo izay antsoina asain'ny Tompo mibebaka miverina aminy. Hoy ny 7:10 ary ny amintsika indray dia hoe mianatra manao ny tsara. Izany eo izany dia mifady ny ratsy mifady ny ratsy sy izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manaraka mitady ny rariny, tsy miombon-dratsy amin'ny afo izany, ary indrindra miady amin'ny fahalovana sy ny kolikoly. Izay tsy marina rehetra dia tsy misy miombona amin'izany. Manaraka manavotra an'ireo mila vonjy, ary hitantsika farany eto kosa dia mitsimbona amin'ireo tsy manan-kanterina amin'izao fiainana izao, dia mitondra tena sy ny kamboty izany. Ary io 7:10 io ry havana no mampiavaka mihitsy an'ity hoe fiainam-pibebahana, fiverenana amin'ny Tompo ambaran'i Isaia ity. Raha vakiana izany ny 7:20 sy ny manaraka rehetra dia ahitana an'Andriamanitra be famindrampo, ilay Andriamanitra mamela heloka ka na inona alehibe na avesaran'izany heloka izany dia avelan'Andriamanitra izany rehefa miverina marina araka ireo 7:40 sy ny 7:20 ireo. Eny ary havako, fotoana koa izany izao, anio fa mibebaka ianao dia ataovy izay mety rehetra eo amin'ireo mila vonjy, fa izany koa ny angatahan'ny Tompo. Eo anatrehan'ireo tsy manan-kanterina amin'izao fiainana izao, eo anatrehan'ireo sahirana amin'ny lafiny samy hafa rehetra, miandrandra anao koa ao anatin'izao fiainam-pibebahana, fiaina mibavaka. Ary indrindra koa moa izany tsipy ny teny hoe raha mifady ihany dia tokony ireny mahantra, kamboty, tsy manan-kitafy, mitondra tena, ireny ilay sahirana ireny no omena ny hanina izay tokony ho hanina fa no fadiana izany. Izay koa ny angatahan'ny Tompo amin'ny tahaka an'izao, ka dia maniry izay mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika koa izany ry havana. Ary raha tanteraka anie izany dia angamba ataoko hoe izany no tena fiadanana, satria voalohany mahasambatra amin'ny manome, ary faharoa dia mba mahazo izay ilainy ireo mila vonjy. Dia maherezo amin'ny Tompo hatrany ry havako, sy amin'ny herin'ny faherezany, fa dia izay indray no zaraina amintsika amin'ity anio ity. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary sika dia ampiako ary izay Tompo mba
ahitodika an'ireo izay mila vonjy rehetra eo amin'ny fiainanay. Anehoanay fa olona efa niverina taminao izahay ary indrindra miaina amin'ny fiaina bebebahana, efa olom-baovao aminao Jesosy Kristy. Dia ireny haingan-tahanay amin'ny anaranao izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.